tonga eo amin'ny teny fiainana isika riavana. Ny tenin'Andriamanitra zany dia natao iainana. Satria krismasy androany dia verina riavana fa mety tsara mihitsy raha mba texte krismasy no torina. Zany hoe ny matio toko faharoa zany. Zany moa no mahafety ny fety kristianina hoe tsy maintsy resana ambara ampitaina amin'ireo taranaka mifandimby ny anton'anton'ilay fety sy izay tokony lesona raisina amin'ilay tontolon'ilay fety. Ka io zany no anisan'ny tantara miresaka ny amin'ny Noely nahaterahany Jesosy Kristy. Araka izany aty am-piandohana zany tsika dia anao kely tsara ho fantatra, mba manao leçon d'histoire kely zany tsika ina mba zavatra tsaratsara ho fantatra, anamafisantsika tsara ny fahalalantsika ny soratra masina. Azany aloha dia misy anarana toerana Betlehema. Betlehema ny Jodia moa no toyany ao. Dikan'izany Betlehema zany satria teny hébreu zany dia hoe maison du pain. Zany filazana hoe trano misy mofo ohatr'izany raha dika itsitsiny. Dia mba hanavahana azy amin'ny toerana ohatra misy Betlehema hafa ihany koa dia indraindray izy atao hoe Eufrata. Eufrata Betlehema-ny Jodia. Io Betlehema io zany riavana no toerana nahaterahan'i Jesosy. Fa izy rehefa lehibe dia nipetraka nanonona tany Nazareta. Ary rehefa miasa indray izy dia matetika any Jerosalema, izay tanàna lehibe. Zany zany tantara tsaratsara ho fantatsika ihany fa dia mandeha zay no fanafo be ny mpiandry niasa nandroaka dia vory amin'ny anaran'i Jesosy miala, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Besarety miala. Tsy Jesosy avy any Besarety io fa nahaterahany Betlehema dia ny toerana nenany Nazareta. Ary ny toerana tena atao hoe niasana nanadiovany dia Jerosalema. Dia misy ireo atao hoe atao misoratra masina miara-dalana foana hoe mpisorona mpanora-dalàna. Ireo miara-dalana foana. Ireo zany no tompona ndraikitra eo amin'ny ara-pivavahana amin'ny fisoronana tondran'ny olona makeo amin'Andriamanitra. Ary indrindra ny amin'ny fandiniana, fandalinana ny soratra masina, ny hevitra ny soratra masina, ny teny faminaniana rehetrarehetra ao amin'ny soratra masina. Mahay soratra masina tsara eo. Ary voatonga ny fanontaniana hoe aiza no teraka ilay mazaka zany tonga dia efa tokosy ny andiny, tonga dia efa mandeha tsara mihitsy. Dia misy ny Herôda. Ny tantaran'ny Herôda ndraiky Herôda tsy jiosy eroka fa karazana nanao sekaseka be zany nazahoany fahefana dia nanonana azy hoe mpanjaka tamin'ny faritra izay misy ny jiosiny. Lehilahy faran'izay tena ratsy toetra masika dia mody naka vady jiosy moa izy zany mba hisehoan'ireny jiosy hoe misy ombonany ihany tsika, misy ifandraisana ihany tsika efa fantatra izay masika io. Vady ny vonoany, ny zanany vonoany satria nanelingely azy teo amin'ny fahefana sy ny fitondrana izay mbola hitantsika rehefa avy eo. Ny personnage farany resantsika angamba dia ny Maky. Araka ny tantara zany dia olona ambony remoany. Heverina hoe mpisorona na hoe mpanjaka any amin'izay toerana niaviany avy satria tsy jiosy io reo. Tsy jiosy io reo maro reo fa hafa firenena. Fa rehefa teraka zany Jesosy dia nanonona Andriamanitra eo daholo ny avy amin'ny isam-pirenena samihafa. Zay zany ataontsika hoe tsaratsara ho fantatra aloha. Satria miresaka krismasy tsika, miresaka Noely tsika, miresaka fahaterahan'i Jesosy. Rehefa fety zany dia misy zavatra mila atsatoka tsara, misy zavatra mila apetraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra iorenan'ilay fety. Ka
rehefa miresaka noely sika resaka krismasy noely moa zany dia amin'ny teny krismasy avy amin'ny teny anglisy dia tsy maintsy mamantatra zany tsika inona tsara moa ny anton'ilay fety tsy maintsy mazava tsara amitsika zany mila mazava tsara aminareo zany mirak'izy inona tsara moa ny anton'ilay fety kristianina eto zany dia tena azavaina tsara mihitsy inona moa zany tena anton'ilay fety dia mijery soratra masina tsika mifameno soratra masina zany hoy ny andininy voalohany aloha eto amin'ny toko faharoa ary efa teraka Jesosy iza ty Jesosy dia miakatra kely tsika eo amin'ny toko voalohany andininy raiky amby roapolo ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy ny atao misoratra moa zany dia hoe Jesosy io resaka tsotra be satria resaka ara-tantara io ny missionnaire anglisy no tonga voalohany teto Madagasikara dia teny anglisy zany nampiasainy dia rehefa manona any izy dia hoe Jesus dia menonogavinony Jesosy nie tonga indray missionnaire frantsay teny frantsay nampiasainy Jésus mijimo dia hoe ateny io famaky azy dia mozy mikasy inony Yesu nie Yesu zany filazan'ny katolika azy dia ny anglikana fanandraindray tamin'ny anglisiana Jesosy greka zany ny azy nanonany azy dia rehefa tonga ny atao hoe ecumenisme andao raha jerena ny teny fototra inona ny teny tena manakaikaiky ny teny fototra ny teny hébreu dia hoe Yeshua io zany andao anombonantsika hoe Jesua no famonana azy ka na Jesua na Yesu na Jesosy na Jesu tovy daholo zany ny havana fa ny hevany raha atao teny malagasy rehefa jerevantsika io rehefa voatompejery Jesosy dikany Andriamanitra mamonjy zay ny hevany mpamonjy zany raha zayntsika ny teny hafa zay ny hevitry hoe Jesosy Andriamanitra mamonjy ino zany dikany hoe Jesosy mamonjy toy izantsika no ny tena fototry ny fety zany ry havana dia izao teraka ilay mpamonjy ka mpamonjy amin'ny ahoana moa izy io dia toy zany dia vaky teny ataonao hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana zao no fomba ilazan'ny Paoly azy any amin'ny Galatiana vakitsika hoe Galatiana 4:4 fa rehefa tonga ny fotoanandro dia ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy nateraka tao ambany lalàna hanavotany izay ambany lalàna Jesosy mpamonjy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana anavotra ny olona izay teo ambanin'ny lalàna ny fahotana dia miteraka fahafatesana zay zany natongavany zanak'Andriamanitra zay zany ny fototry ty fety ry havana ny fetiny hoe fety krismasy ankarazantsika fa tonga ny mpamonjy ka tsy tonga hitsangatsangana ety ambony tany ity fa tonga anafaka anavotra atsika amin'ny fahotantsika amin'ny fahafatesany vokatry ny fahotantsika zay zany atao mazava tsara io zany zay fototra iorenana tsara amin'izao fetin'ny noely krismasy izao eo amin'izay zany so sika miaingy mazava zany ny fototra ny anton'ny fety dia io so amin'izay zany zao tsika hoe raha izany ary olona tokony manao ahoana sika mifety krismasy mifety noely mankalaza na terano mpamonjy olona tokony manao ahoana sika inona no tadiavin'Andriamanitra inona no takian'Andriamanitra amalo izay sika ry havana ary mahafinaritra amin'ity texte tia lazainy hoe izy tonga dia fampiarana
da transaina le izy tonga dia fampiarana eo amin'ny fiainana. Manao tsiaro isika ny volana novambra rehetrarehetra zany tsika dia nampianarina ny tezaina nazavaina hoe miomana tsara hitsena ny fiavian'ny tompo. Efa mazava amintsika zany zao hoe rehefa tonga ny tompo na rehefa miady ety ianao lalana roa ihany no aleha, na ianao miditra amin'ny fiainana tafiditra ny lanitra ny fanjakan'Andriamanitra, na ianao very any fahaverezana. Zay ihany lalana rentsika ka. Fa izay lalana rentsika ratsy zay fiafarantsika tantsika izay dia mbola ety ambony tany ianao no manomanomana azy, aiza ary no alehako. Zay zany no ampianarana soratra masinatsika. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra misy antsika ity zany misy sokajy olona roa eo. Reo zany tandidin'ilay olona samy manana ny lalany. Raha mbola ety ambony tany azo atao miova lalana, miova couloir. Raha taty ianao dia afaka makatsy, ratsy ianao dia afaka makatsy. Fa rehefa tonga amin'izay le farany amin'ny fiainanao, farany amin'izao tontolo izao dia ny tompo dia samy mandeha amin'ny safidiny amin'izay ny olona. Reo zany reo le endrikendrika ny sokajin'olona mazava loatra. Reo le sokajin'olona tsy nandray ny tompo. Tsika tsy andany fotoana lava be amin'ireo tsy nandray ny tompo satria tsy hitongatsika amin'izany soratra masina. Fa le amin'ny nandray ny tompo ny tena tiantsika tongava. Le tsy nandray ny tompo zay voatanisy eto misy olona sokajy roa izy ireo. Eo zany olona mpamora dalàna sy ireo le mpisorona rehetrarehetra reo. Rehefa tonga zany maly avany efa repotra be avany amin'izay na aiza le manjakatsy izy tsy taitra koa reto. Ay zao lazay ny soratra masina dia tasainy soratra masina dia tsy taitra dia tsy rototra dia tsy mivaky loha dia tsy masahirana tamin'irety magnano taonareo entinany taonareo atonga zany arika tonga misy an'izy fa ohatran'ny olona tsy mba mila vonjy teraka amin'ny mpamonjy fa izy tsy miraiky indifférent. Iza Jesosy avakipiana soratra masina aity tiany référence dia zay dia njany eo. Ireo rehavana rehefa hitony tantara ka tonga reo fetin'ny Paska isika, ireo aniny nanomba an'i Jesosy Kristy ny azo fijaliana ka namono azy. Iny le sokajy anankiray ao anatin'le tsy mandray. Fa ny tena misongadina eto Herôda sy ny tandapany. Zay hoe Herôda sy Jerosalema ray manontolo no fomba ilazana soratra masina azy. Tsy nandray. Ary rehefa tsy nandray zany ianao dia misy toetra mifanaraka amin'izay koa zany mipotra ao anatinao. Ka rehefa tonga ny filazana zany tonga ny maty zany satria olona tsy jiosy reo manjavozavo aminy izy fa kitana fotsiny ny tagidalana azy dia ny ao an-tsay zany mpanjaka io any amin'ny lapa mandeha. Kanjo no tonga tany Herôda masika be no hitany. Dia ino ny réaction tonga dia mioro ny para rehetra nangovotra izy amin'izay zany rivalina vaovao zany. Satria le fahefana zany tena eo ampelatanany eo mampanjaka azy kanefa misy mpanjaka hafa zay lazaina koa hoe teraka. Dia tonga dia nangororo dia tonga dia natahotra dia tonga dia tadinevitra rehetrarehetra indray ahoana nahitana zany. Ny olona miamana rehefa tsy handray ny mpamonjy izy zay dia io le tonga teny soratra masina hoe lasa fahatafotoina ho azy le zanak'Andriamanitra zay toy. Dia nitoy iny kakakatena dia nanaty aty teo zany dia iny le hoe nangororo natahotra dia nitoy iny rehefa avy dia lasa tonga hatrany amin'ny fahatezerana. Rehefa toy izy moa zany mivaky teny mipity ery amin'ny andininy enina ambin'ny folo sy manaraka ery isika ary noho ny fahafantan'ny Herôda fa voafitaky ny maty izy dia teste izy zay zany toyany teo nangororo dia teste satria zao teste satria tsy nandaitra le fikafika eo izy mekizy zay satria natsona mana avenena reny dia nalainaraka teo antana mba jerevy tsara dia fitony tsara dia mba hatsofoka io mba hiakohaka eny atreny
lainga. Fa hitantsika ny tantara fa inona nataony amoniny zaza satria kitikity an'le fahefana, kitikity an'le fanjakana. Io zany raha manaraka isika amin'ny fiainana ara-panahy hoe rehefa tonga ny mpamonjy torinanao ny tenin'Andriamanitra teny fiainana dia tsy teo voakitikitika ianao amin'ny toetratoetra ratsy, amin'ny fahazarany ratsy dia tonga dia tezitezitra mandaingalay dia mifarany famonoana. Famonoana moa zany tsy voatery famonoana hoe manala olona ihany fa na dia miteny aloky ny vava fotsiny aza hoe soratra masina foky alahy dia efa famonoana olona zay satria mandratra ilay olona. Ny teny zay ataonao mety handratra ny olona. Zany zany toetoetra ny olona zay tsy mahavelto, tsy jany lela amin'izany sika satria tsika tsy ampianarina hoe manaova tahaka ny mpampianarana, manaova tahaka ny ahotra, fa izay ilan'ny tenin'Andriamanitra antsika dia anao tahaka ny maky. Io zany le sokajin'olona tena tiana sonarina eto andraisantsika hevitra, andraisantsika havatra, inona ny tokony ho toetrantsika manatrika ny fetin'ny krismasy, ilay fotoana hatsirovatsika na tongava zanak'Andriamanitra hamonjy atsika amin'ny famotantsika. Aramandray ianao zany dia voafonjy amin'ny fahotanao fa miteraka toetra, miteraka asa hohita, miteraka fivoam-piainana zay nandraisan'ny tompo amin'ny andro krismasy. Tsy hoe vao izaotsika nandray ny tompo fa ny tantara zany milaza hoe eo zany ny depara tonga ny zanak'Andriamanitra, olona tokony manao any. Anaraka ny tantarany maky atsika izao hoe olona tokony manao ahoana tokoa moa zany ny olona zay tena nandray ny tompo. Rehefa zotsika zany tantarany maky riavana hoy soratra masina hoe avany antsinanany reo, avany amin'ny toerana lavitra be reo. Ary tamin'izany riavana ny fomba andehanana dia na ianao mandeha tongotra, na ianao mitaingina pondra, na ianao mitaingina rameva, ary ny indrindra dia soavaly. Fa eny satria ohatrany hoe nanaraka teny lamindamina teny indraindray izy aso mikisakisaka eny rameva noentiny indraindray hoe nandeha tongotra izy. Tsy mampaniny zany fa zava-dehibe dia zao na le tsy jiosy anreto rehefa netsihany hoe fitariana amin'ny zavatra teo amin'ny tontolo misy azy mpandinika ankitany hoe iny misy kitana miavaka dia mitarika antsika mitarika dia nanaraka an'iny dia niaraka ny toerana rehetrarehetra tany dia tonga hatratia Betlehema Jodia aza nevarana mandeha mitady mikaroka mikatsaka aiza ilay teraka mpanjakany Jesosy. Isika zany riavana amin'ny fotoanany hoe tahaka an'izao ka mieritreritra hoe teraka mpamonjy dia io zany tena karohana mihitsy io hoe katsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mikatsaka zany tsika, mila mikaro, mila mihetsy avy lavitra ary maty dia mandeha tonga tany amin'ny lavitra aiza ny teraka mpanjakan'Andriamanitra ary ianarina le lasa zay nandeha mihetsika mandeha. Zany zany atao hoe finoana raha antsika kristiana. Ny finoana dia mitaky asa, mandeha ianao mikatsaka ianao ajerevy tokoa ny eo amin'ny fiainantsika raha misy tenin'Andriamanitra tonga aminao ohatra manana fametretena karohana anie zany tsy vitavita ho azy amin'izao anie zany hoe ianao olona ambony be io dia asian'ny tenin'Andriamanitra hanana fametretena intsany zany. Izy tao zay dia mandeha nanadio fiangonana rehefa akaikaiky mo fety lehibe dia ndao manadio fiangonana daholo dia tonga daholo ny olona. Efa vita fanadiovana fiangonana dia olona mpianakaviana anankiray tena niova tokoa pastery ahoana hoany bazonao an-tsaina leo izy fa mpanampy iny dia mibaikobaiko ateo amin'ny alitara iny mpanampy iny zany hoe dia mekeko taloha hoe mpanampy koa ndray mibaikobaiko amin'ny alitara iny madama azafady ny kofafy io dia rifafaho tsara amin'ny sisiny io ohatra misy vovoka dia nataoko izy fanetretena lehibe zany fa miova tokoa ka manova ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia miteraka asa dia nandeha tarehan'le kitana tonga teo amin'izay nahaterahany zaza dia
hoy amin'izay soratra masina zany venakely atao soratra masina atsika eo amin'ny andininy 10. Ary no nahitany kitana izy dia ny faly indrindra miverina amin'ny fototra zany tsika hoe io lay teraka ho mpanjaka, io lay teraka ho mpamonjy dia mifaly izy. Le fifaliana zany a dia noho ny amin'ny hoe tonga eo amin'ny tanjona zay nirina isika izao. Ho tafahoana ahita maso ilay mpanjaka, teraka ho mpanjaka Jiosy. Zany zany ny fifaliana. Ny fifaliantsika zany rehefa krismasy tahaka izao dia le fototra hoe teraka ho ahy. Zay nalohantsika n'ile tenin'Andriamanitra atao sitrapon'Andriamanitra hoe hiakatra ao an-tranon'Andriamanitra ianao. Ny fonao triatria ary ny fo mipoiran'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona, ny helinao, ny fanahinao, ny fihetseponao, ny mombanao rehetrarehetra dia ao amin'ny fo zany tiana resahana. Dia zay hoe mifaly vokatry ny fo. Ary amintsika ianao zany dia mitsika vokatry ny fifaliana, vokatry ny fo. Fa afa zany le tsika le terena be mba mitsikitsikika ianao ventinandro hita be hoe tsikitsiramo izy ny teny malagasy zay. Fa io rehefa mifaly ao atao dia hita ho azy misava mihitsy na niendrika rehetrarehetra krismasy ny andro. Dia maka mambola be lehibe ny problema ho avy amin'ny manaraka fa tsy maninona zany fa krismasy atao ny andro dia mifaly, dia mananam-peo, dia miventy ny hira mety isika mianakavy avy. Ary ny fifaliana dia miteraka fihetsika hafa. Aza dimy zay nantany any mpiano zo mandeha ary paster teo no mandihy be amin'ny fotoana sasany any ka mpianatra tsina miarahana mpianarana andao andihy Jerosalema raiky izy a tamin'ny Noël teo zany zao zay dia nanombanay mahadisoany le hira krismasy. Zao any no soratra masina raiky izy: faly ianao dia mandihy. Tsy hoe ohatran'ny lagalagy zany ka angamba andoha le miboaty any andidy mba hita fifaliana, tsy zay le izy. Fa faly ianao dia le fifalianao anatinao tonga dia miteraka hetsika dia lasa ianao mandeha. Io ohatran'ny zanaka ao an-trano any amin'izao krismasy zao ankeo maraina zao dia tia cadeau, faly izy to dia mahita fihetsika an-tsainao zany, bitabitaka ve, mirahira ve, tonga dia mitsampitsampy ve, miteraka fihetsika zany lay fifaliana ao anaty. Ka isika kristianina dia zay na raha resaka dia zany resahana faly aho dia mandihy. Zay le izy zay. Ka ny maky rehefa faly dina ny fihetsika natao ny mandiny raiky ambin'ny folo tsika zao miankohoka. Maky ny fanajana ny fiankohofana ry havana. Ny fiankohofana ho antsika ty amin'ny tatsinanana hita eo amin'ny Jiosy, hita eto amin'reto maky tatsinanana reto. Ny fiankohofana dia ny andronao amin'ny tany, ny tananao amin'ny tany dia loalika hoe samy hafa ny mandoalika io, mandoalika zany dia loalika amin'ohatra zao va ianao miandanandra. Fa ity ohatran'ireny ataon'ny silamo reny miankohoka amin'ny tany. Maky ny fanajana ity ilay mpanjaka, zay zany ny conviction ny maky reo miankohoka teo anatrehan'ny tompo izy. Maky ny fametretena ry havana ny fiankohofana, maky ny fanajana ry havana ny fiankohofana. Eto moa zany fiankohofana izy fa mety misy hetsika hafa koa zay atao hanehoana marim-panajana. Mety eo mikopakopaka, mety eo mitsikitsiky, mety eo mitiatia. Zany zany dia maky ny fanajana na hoe maky ny fiankohofana fanomezam-boninahitra n'ilay androany. Isika zany ry havana izay mankalaza ny krismasy, ianao mpanota tokony ho very, tonga ity amonjy ianao afaka amin'ny fahotanao, tsy mendrika an'izany akory ianao. Zay mahatonga anao miankohaka. Ozy ilay mandrena anankiray isaky ny mahita mpianatra manala satroka foana tarehy, nala satroka gaga izy fa manino ny tarehy miala satroka foana. Zao mantsaraky izy rehefa nianina any, ray aminareo reo lasa ministre, ray aminareo reo lasa président, ray aminareo reo lasa mpitolo. Ka tsy atsony amin'izany anajanareo. Zao dia efa salut, chapeau, manaiky.
faly dia miteraka fanetretena hita eo amin'ny fiainana zany raha manompo amin'ny ankonina hita amin'ny fiainana zany tsy hoe vita krismasy androany raka izy atapika iny na sokatao daholo hoary am'izay raha pitso dia raha mijery vazana natika fa mila toetra miova tika zany mila toetra manana fanetretena tika zany rehefa faly dia ny amkohaka tsy vita ny amkohaka fa nisy zavatra efa tena manana mihitsy tao miaraka inona le zavatra tena manana rehefa toizatsika le folo amin'ny tapafaka eo inona le mampiavaka ny maty nanotra fanomezana kato fanomezana tena ny manana io dia zay rehetra le zavatra omena mikata ho an'le zavatra omena satria mpanjaka resany sotoetra masina volamena volamena dia mariky ny fiandianana royauté ho zany teny frantsay dia zava-manitra raha vakina raha vakiteny teny frantsay fanomona anazy UNSENS dia ancien zay mifamaky azy satria minoko mifitaovam-boky raha hoana ka mifamaky an'ity so hoe teniteny foana ancien zay mifamaky azy zava-manitra io zava-manitra io zany torana epoka lasa epoka zany izy mariky ny fahamasinana divinité ary rehefa fanomezana fahatelo mioga ndray zava-manitra ihany io fa ahositra indray izy io angaro amina menaka zany izy io dia ahositra ny zavatra nomeny maky zany valeur misy lanjany volameny zany tena hatramo zany marakitiny io mbola manana ny lanjany zany ny zava-manitra misy karazany olona zao tena tamin'izany tena lafo vidy zany zava-manitra io tsy mitovy le polofilofo amin'ny aloketiny reny fa io zany raha hoan'le lalana Hugo Boss zany lafo zany ohatrotro zany zany qualité nreky zavatra reky lao renao fampiarana angavy tonga any raha faly anao zany dia ny ampoka iny am'izay ilay fanomezana inona ny sarobidy indrindra ao aminao ny n'Andriamanitra nomeny ny zanany lay tokana zanaka atsika tatsinanana ny zanaka ambony zany la ho an'ny jiosy ny la dia manana anjara toerana manokana zay mahatonga hoe ao tempoly zany dia misy toerana ny lay any manao misy fanontona dia lay any manao maika moa fa hoe tokana amin'Andriamanitra zany fanomezana mentsika krismasy dia sady qualité no quantité ny maky dia ohatra zay ihany ko nandalo ny andro rehetrarehetra izy dia tonga izy dia sarobidy tany aminy arak'izay nieviny avy no natolony ho an'ny zanak'Andriamanitra ninao azy zany inona ny sarobidy ny torokirantsika taremin'ny liturgie dia hoe ny fonareo no triatriana zany zany ny sarobidy fa izao koa miavana eo amin'ny fiainan'ny olona misy zavatra sarobidy eo amin'ny olona tokany amin'ny sasany atokory ny tompiany iny tsy foky mamy dia asa io zay atsakany rehefa misolo zala ngivingivy tonga tsy haiko tsaka kely izy za zany io ohatra tsy tena partizany nefa dia tsy izy ny fitanana kristiana inona le fahotana io tsika hoe amin'ny kristiana le fahotana ndraiky izy ratsy fameranana fa tsotsika neny izy le toetoetra ratsy le avonavo le lainganlainga takany ataony akody tsy fotsika izy vetratsika sarobidy tonga ny krismasy ateo any amin'ny tompo any zany omeo azy zany
io zany hoe inona sarobidy a dia mahatonga antsika hoe mifoko ny tena sarobidy atolotro an'Andriamanitra. Anao raritra androany efa mbanomano mihitsy zany ho an'Andriamanitra. Anao voady androany dia atolotro mihitsy zany ho an'Andriamanitra ny tsara sy ny sarobidy aminy. Ny fotoanako manomboka izao mba katsiko tsara fa 7 ora dia mba halamiko zany ho amin'izay asan'Andriamanitra mba takina amiko. Tsy mitombona aloha zany anatrehan'Andriamanitra hoe tsy manam-potoana. Tsy mitombona zany fa ny fotoana 24 heures foana 24 heures fa inona no ataonao anatin'ilay 24 heures. Adiny firy miasa, adiny firy misakafo, adiny firy matory, adiny firy anaovanao ny asan'Andriamanitra satria tianao Andriamanitra dia mba zay sarobidy fotoana sarobidy anananao mba atolotrao ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ny foanao sarobidy anao, ny talentanao sarobidy aminao, dia be mety sarobidy eo fiainantsika. Mety sasany tantaraintsika teo hoe mety misy fahotana fotoana zao havana iomeo ny tompo izany. Zany zany ataontsika hoe fetin'ny krismasy. Mamara antsika reto maty reto rehefa vitsy zany zavatra rehetrarehetra zany dia notoroan'Andriamanitra hevitra. Ny 12 tsika izao tamin'ny nofo tsy hiverina ny melota ka lalakafa ny nalehany nody any amin'ny fonena. Ianao zany rehefa tafaona amin'ny tompo a dia toroan'Andriamanitra hevitra amin'izay ianao. Natolotra ao zany dia fanomezana resantsika teo dia toroan'Andriamanitra hevitra amin'izay ianao. Ny miverina ny amin'ny Herode zava-doza nataony Herode manafaingana izay fikasany Herode zany. Ka ilay nataon'Andriamanitra tia indray ny lalana mody amin'ny fonenana reo. Ny olona tafahoana ny tompo gamany mandeha amin'ny lalam-baovao izy, mandeha amin'ny hevitra vaovao izy, mandeha manototra mampana vaovao izy. Io zany tsy hoe izy raha-tena hoe ny andro kady fotsy ianao a dia mody any manjaka rey dia rehefa velony amin'ny ten'Andriamanitra dia mody amin'ny mamasina tsisy tranonao a tsisy nina fa lazay ny olona very ianao. Fa le hoe rehefa tafahoana tamin'ny tompo dia lalam-baovao, fiaina vaovao, iverina ny trano zany ianao a, iverina ny toeram-piasana zany ianao, mety amin'ny herinandro, mety amin'ny taona vaovao a, hitan'ny olona hoe avy nanao krismasy zany olona zany. Na ny fomba fiasany, na fomba fiteny, na fomba fanaony niova tanteraka satria nanino niona tamin'ny zanak'Andriamanitra tamin'ny krismasy. Lalana hafa no andehanany manoloa ny fiainana mizotra andova ny fiainana mandrakizay. Dia aza miovaova koloara. Ny olona mandeha araka amin'ilay koloara tsy mandray no tao isan'andro dia very ianao raha mandeha amin'iny fa mandehana fa ianao zay efa mandeha amin'ilay koloara tsara tafahoana ny tompo amin'ny andro krismasy izoro iny ry havana fa iny makany amin'ny fiainana mandrakizay. Zany zany ry havana ny toetoetra no raisitsika dia amin'reto maty reto. Ny finoana dia miteraka asa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Aveo krismasy mahatonga fifaliana. Ny fifaliana mahatonga hetsika manetry tena miankoho ary manolotra ny sarobidy indrindra. Ary rehefa aveo tafahoana tompo lalam-baovao indray no izoranao amin'ny fiainanao. Zay zany voatena ho tanteraka hoe joyeux Noël. N'Andriamanitra